Fa androany kosa no nidiniana fandroany tao anatin'ny fivoriam-be azon'ny be sy ny maro. Anatrehana teo anivon'ny kongresin'ny tetezamita ny volavolan-dalàna mifeny satany filoham-panjakana sy ny filoham-pirenena teo aloha nolanin'ny maro anisa tonga ny voromo io volavolan-dalàna io. Mitatitra an'izay vola ravoavy eo amin'ny Sanetiry Chakotarson. Nolanin'ny parlamenta teo anivon'ny kongresin'ny tetezamita ny volavolan-dalàna laharana 812 tsipika 13 mikasika ny satan'ny filoham-panjakana sy ny filoham-pirenena teo aloha. Tsy nisy ny fanivanana etin'ny parlementaire CT tamin'ity famakiana fandroany volavolan-dalàna mikasika ny satan'ny filoham-panjakana sy ny filoham-pirenena teo aloha ity. Araka nambara ministry ny atany Florent Rakotorso tafiditra ny fampiarana ny anjin'ny 720 amin'ny solodalana ny lalàna laharana 812 tsipika 13 vai ny veuf na veuve ny apahany amin'izany tontolo izany dia azo novainy zanak'izy ireo izay mbola tsy ampy taona na mineur. Ao anatin'izany tontolo izany koa zany ny téléphone portable sy téléphone fixe dia tsy mpeto raha tsy diso tadiko dia nasoketatsika hoe atao internet koa efa fotoana internet amin'ny fotoana zao ny fotoanan'ny teknolojia internet dia atao internet koa dia ao anatin'izany tontolo zany koa zany ny mikasika ny sécurité zany miambina amin'izany andrahoanareo sy ny fianakaviany sy ny toerana misy azy dia ao anatin'izany koa zany ny mpanampy ao an-trano izany. 730 tamin'ireo parlementaire tonga ny vory androany tetsy amin'ny lapan'ny Tsimbazaza no nandany ny volavolan-dalàna laharana 812 tsipika 13 rony tsy nilaza ny hevitra ary manodidina ny 30 no nitsipaka.